Tompoko lahy sy tompoko vavy, manoloana ny toe-draharaha eto amin'ny firenena izay nahitana savovoro sy fikorontanana dia voalohany indrindra aloha miara-ory amin'ireo izay namoiavana ny tenako. Mirary fasitranana ihany koa ho anareo izay naratra ary maneho firaisapo amin'ireo izay very sy rava-fananana. Ka noho izany ny fitakiana izay nataonareo, ny sedra izay nampamingiry firy anareo dia enonay ary ekeny sy ifonana raha misy ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izay tsy nahavita sy natateraka ny asa izay nandrasan'ny vahoaka taminy. Koa noho izany, araky ny andininy fa 750 ao amin'ny lalam-panorenana dia nanapa-kevitra ao androany ny ampitsahatra ny Premier Ministre sy ny gouvernemanta amin'ny asany. Telo andro isika dia andray ny anarana atolotra ho Premier Ministre vaovao ary rehefa vita izany dia hanome fe-potoana ny Premier Ministre hananganany ny gouvernemanta. Ary manentana anareo hametraka ny CV anareo ao amin'ny lapam-panjakana Ambotsirohatra